mbola izany amin'izay pejy vaovao politika azy ihany isika nandritry ny roa andro dia niatrika atrikasa fanamafisana traikefa ary fijerevam-baolana tsy hiverimberena ny krizy eto Madagasikara tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny IPC Akorondrano ireo antoko politika malagasy. Atrikasa izay nokarakarain'ny vondrona afrikana sy ny firenena mikambana ho an'ny jeneraly Erlanto Raveloarson ministry ny toe-karena dia zava-dehibe tokoa ity atrikasa ity. Atrikasa fanamafisana traikefa ary fijerem-baolana tsy hiverimberenan'ny krizy eto Madagasikara. Izay no namorin'ny vondrona afrikana sy ny firenena mikambana ireo antoko politika malagasy eny amin'ny toerana fandraisam-bahiny IBIS Ankorondrano nandritra ny roa andro. Zava-dehibe ity atrikasa ity, hoy ny ministry ny toe-karena ny jeneraly Erlanto Raveloarson raha nitafa tamin'ny mpanao gazety, satria iaraha mijery akaiky ny tsy hisian'ny krizy politika misesisesy izay manimba ny toe-karena. Ananana parti politika matanjaka ary parti politika afaka tena manao zay asana mantoko politika zay. Araka mbola zato zany dia aritra roa andro izy ty ary ny tena antoko politika rehetra nantsoina mba ahafana fanerasera bebe koa ary ahafana ihany koa mba maka zay toko-pepetra raisina mba tsy veriberena krizy. Ny antony faharoa nanosika ny ministère ny atstany sy ny système Nations Unies ary Union africaine no azy ty zany dia indrindra mba ialana zay endrika krizy politika raha ohatra ka tsy voafehy ny antoko politika ary fantatsika fa ny krizy politika rehetrarehetra dia mipidina lafo amin'ny lafiny ekonomika. Tsy manaiky ny tokony hisian'ny fifidianana mialohan'ny fotoana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny vondrona afrikana. Io no namafisin'ny ramatoa Hawa Ahmed Youssouf, solon-tena maharitry ny vondrona afrikana eto Madagasikara. Moi, je trouve que la situation politique, c'est, je ne vais pas dire inquiétante, mais il y a des préoccupations parce que nous voyons que certains partis politiques ont commencé à dire qu'il fait des élections anticipées. Et je pense que l'Union africaine et la communauté internationale ne pourra pas accepter des élections anticipées. Tsy afaka miverindalana intsony hoy izy I Madagasikara. Ary tsy ny fifidianana mialohan'ny fotoana akory no anatsaratsara ny fiainan'ny malagasy izay efa sahirana. Mitaky fitoniana sy ny fandriam-pahalemana hoy izy ny fampandrosoana izay efa miainga amin'ny alalan'ireo tetikasa fampandrosoana maro samihafa mandeha amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy afaka miverindalana Madagasikara sy ny firenena malagasy.